mbola trandrahantsika loatra io lavitra ny Canada nefa misy lalam-barotra betsaka misy spécificité koa ny Canada indrindra amin'izany resaka agroalimentaire zany satria misy mesure sanitaire misy fepetra maro zany mila hana dia ireny zavatra rehetra ireny zany no entina hanampiana le opérateur malagasy mba ahafahany mitrandraka an'io destination économique io. Navelom-panantenana ny vokatra azy satria plus de 500 contacts ary ny vente estimée tamin'izany satria betsaka ny nahazo contrat zany dia teo amin'ny 2 millions d'euros à peu près eo no estimation azo. Zany hoe c'est vrai que any Canada io rehefa any amin'ny Canada ianao zany dia efa miditra ianao efa porte ouverte amin'ny marché tout le nord américain donc deux grands marchés ça aby reo américain sy canadien fa ankoatra amin'izay dia ao no ahitanao zany c'est international tant que mety makany ianao fa business miaraka amin'ny Australie no hitanao na Chine etc satria point de rencontre amin'ny grands opérateurs amin'ny resaka agroalimentaire izy io dia zay no tombony lehibe zany andanana zany hoe d'une pierre deux coups ou trois coups en fait zany le fandanana.